atolotry ndraiky amin'ny 90 megahertz anao an'io ilay tantarandray miseho mitondra ny lohateny hoe tamberitany. Misy roatany raha ary manana Geneviève. Reto avy ireo mpamelona ny tantara: Miary, Fensoa, Tahina, Mamitiana, Thomas, Iajavola ary Ajatiana. Apsiho aho iny devoiran'lahy. Ahoana izay raha? Ilahy koa tsy mifantoka amin'izay zavatra resahana mihitsy. Ay ve? Lao zany lahy mino iro ambany tableau fotsiny. Ohatran'ilay be zany MP4 zany a. Ary hitako io lahy mivarianao ambany ao. Inona moa fa dia nataoko araka izay fahaizako azy tao letsy a. Eny e, rehefa amin'ny correction aloha mijery tsara ary ngambola tsy tonga foana raha misy. Sao dia tsy ho avy intsony ary iny. Asa mihitsy lesy. Enga anie mba tsy ho avy eo izy. Zany mihitsy ka. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ary inona ho azy zato kitaba be anareo ato zato e? Ohatran'ireny hoe any an-tsenyreny nareo. Mazoto toerana azafady. Bon, androantsika hanao an'le fantsianan'le fanazarana nataontsika omaly iny. Mino fa samy navita devoir daholo a. Azafady Ramsey, saika mba hera hivoaka kely ako. Hivoaka ninona sady lahy? Vao hoe hisava devoir dia hivoaka sady ny ao an-tsainy lahy. Ndanaingany ianao monsieur Tsory a. Fa rehefa vany ianao a, dia ianao no mandeha voalohany makeny amin'ny solaitra be. Maty aho marina. Lozy ty. Takizay aho tsy nitady raha nanantona taty. Tsy fafitako devoir ny saika ny lakipaty ao. Nefa dia zanjay ty mivoatondro eny amin'ny tableau. Aleo mitsotsa ny marina amin'ny sisa. Fa tena ohatran'ny ahitana raharaha izany ka. Way, vita ihany iny teny amin'ny tableau iny. Misaotra anao Andriamanitra fa amin'ny sisa ohatrany tsy andaingalainga intsony sady hanao devoir foana amin'izay. So ihany efa teny amin'ny tableau fa raha tsy izany dia tsy haiko iny devoir iny. Saika vomafy teo aka. Kay! Iza le nitoraka teo? Iza hoa? Rehefa tsisy teny nareo dia tsy mampianatra mandritry ny herinandro. Mazava? Ohatrany avy amin'ny riran'izay rira misely izy fa tsy hitako hoe iza ny nanao azy. Tsy tsara misely. Izao ary. Miakatra borao daholo nareo rehefa tsisy teny. Ohatra mivandravandra be ny raha misy izany. So dia mbo hitany ary teo. Aleo rangahy hiaraka hidina amin'ny ankizy any amin'ny birao any. Aleo any vao mibarataka fa tsy. Miteny fotsiny izay nanao an'ilay izy teo e. Aingana fa maika hianatra ny ankizy. Aingana. Miteny gasy fa tsy miteny sinoa. Fona fa zanana ny lesitera misy. Ay ianao. Mandeha anara-miditra any am-pianarana daholo ny sisa. Fona fa tsy anao intsony. Zao ry santatra. Ianao efa galy fantsy amin'ny fampiantsoana ray aman-dreny nefa mbola ampiantsoana indray ny ray aman-dreninao zany. Tsy mahazo mianatra aty ianao raha tsy mitondra an'ireo ray aman-dreninao. Zay tana amin'izay ara-mody. Inona misy? Hitanao io mivavady tana mody. Alaivony hitanao dia andala mody. Zay. Veloma ianao.
raha izao le mampianatra voatery tsy maintsy tatabava amin'ny zana-bahoaka ohatr'izao foana zany. Tahak'izay foana nanao avoka. Nefa inona koa ary ty ataoko miferitra ity? Izaho koa ty mbola ny asa rehetra tokony atao amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny fifirodan'aina toy izao ka. Tsy misy asa mora zany nefa tsy natao ampiemotra fa ilaina faharetana sy finiavana. Atao ampiezaka sy hanaovana zavatra tsara izay sedra amin'izay hoe andeha aloha ho tohizana amin'izay ny asa fa tsy. Tena ny papa indray izao zany ahoana re izany no teneniko azy inona koa ary reny nataoko ireny. Izay lesy ny vokatsy ny adalàna fa dia tsy maintsy miatrika aloha zany raha santatrako. Zay ry dada no nseho. Finina foana lesy ty ditra ataony lany ampianarany ity aiza raha ka mampiantso ray aman-dreny foana ny sasatra. Zay le fomba fitaizana ho azy. Jereo raha tsy miseho eny mason'olona eny ny toetra ratsin'le zaza. Vokatry ny fampiantanao diso tafa ohatra azy loha izao. Na dia hita aza fa diso izao dia mbola ombany asarovana ihany. Zaza tiana ny rangaha tsy hitsitsina ratsaka azy hoe. Ie dia toy izany ny fampiantanana io zaza io dia hitanao ny toyany. Ary mba hiova toetra amin'izay fa so dia nenenana. Papa sy mama Ahoan'izay le sery santatra. Izao ry papa sy mama tena mifona aminareo tamin'ireny fihetsika rehetra tsy nentina nataoko ireny. Eny tsy tamin'iny ihany moa izany fa tamin'izay rehetra fihetsika tsy nentina nataoko tany aloha Tsara lesy zany fahatsapatena ny lahy zany tena mahavilipana tena nanay mivady mihitsy. Ahoana lesy raha santatra? Salira tsory Manao ahoana ny afaran'le tantaro maly iny? To niakatra taty mihitsy mantsy bainina sy bofony laisany nanatitra ny lahy. Sady amin'izay niaraka tamin'ny 4-4 mihitsy nampiantsoina izy ireo lesy araka ireny zavatra hita latana ampianarana ireny ihany Hay kosa ve? Za lesy tsy amerina an'ireny ditrako ireny intsony hifantoka tsara amin'ny fianarana amin'izay ka. Sady papa koa ny nanome toky aho fa misy surprise goavana hono nomeny aho raha vao afaka fanadinana eo ahoana aloha mba fahitany lahy zany Ilahy zany raha tsy tambatambazina dia tsy hianatra. Da ahoana zany ireny zanaky ny sahirana ireny raha ohatra izany foana fandehany? Tsisy hidirako lesy izany fa ny aloha izao natrehako Tsarovo rakizy fa ny andraikitry ny mpanabena ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny dia mitaizanareo sy manoranareo ny lalana tsara ny amin'ny ho avy. Fa tsy hoe hanome anareo fahalalana be fotsiny dia samy vita. Ianareo anie no avy ny firenena rampitso ka raha ianareo no miadaladala dia hanao ahoana ny hafaran'ny taranaka Tsoatsy? Tsy haiko aloha ty fireneny ty anie rakizy manan-karena olomanga fa mahantra olomariny nefa tokony hiaraka ny fahaizana, ny fahendrena ary indrindra ny fahamarinana. Fa hono mba efa nisy fiovana tokoa ve santatra tao aorian'ireny tokony meny antsika sy anao ireny? Za moa hitanao ihany fa mandeha lava amin'ity asako ity. Indraindray tsy maraka. Ianao no miaraka amin'ny ety isan'andro ka mahita azy foana. Mba hitako efa niova aloha izy tato ato fa asa ohatra ny tsy dia nampiantso ray aman-dreny intsony ny tompon'andraikitra tao ampianarana. Fa zao misy vaovao raha matoa. Niantso ato nge patron fa tsy maintsy mandeha ho an'ny Sainte-Marie ny mitaniraka mpanaovina any Izany hoe raha afaka ampitso. Ay ve dia izay mianaka indray izany izao no ato.
dia afriana ianao izany no aharitra any? Eo amin'ny ray volana eo ihany, tsy dia ela loatra. Odrineny a, tonga e. Hay tonga ianao? Ary taraikiraiky indray ianao izany androany a? Nga tsy nahita taxi be sa ahoana? Ie, sady nilahatra be mihitsy tany Roneny a. Olona fotsiny neny eo Roneny. Ohatran'ireny mpatsakaranao teo amintsika ireny. Za rehefa nisisika ohatran'inona vao tafiditra tao. Sady amin'izay mailimaily ihany fa manaroatra koa ny mpangaro-paosy amin'ny andro hariva. Ie, tena fanararao tamin'ny mpangaro-paosy mihitsy aloha amin'ny hariva ohatr'izao e. Fa mandehana aloha hanao amin'izay sakafonao fa mangatsiaka eo indray. Merci beaucoup maman. Mino fa ilay laoka tiako no nataon'i maman a. Hoatray, aza matahotra fa ilay tena laoka tianareo sy papa mihitsy neny nataoko ao e. Trondro sy voanjobory e. Tray. Telindrora sady a zany. Nefa alohan'ny zavatra rehetra aloha aleo andray dozy kely maman dia aveo makafy tsara. Zay a. Tena maneno ny telefonako. Ary aiza ary izy teo? Ato? Draso aloha? Tena latsaka lalata anaty poketra koa nga izany mahatonga mbola tsy mipoitra ihany. Ty eto. Allô? Allô, chérie. Manahoana daholo nareo any? Hay ve ianao ihany e. Salama tsara izay mianaka ty ka. Fa ianao no manahoana any? Inona ny vaovao mandeha tsara ve ny asa sa? Ie. Eo indrindritsika. Ny vaovao dia ody ara-dondre. Fa zao efa vonona ihany koa ny fiaramanidina hitondranay. Fa somary misy fandaminana kely aloha teo amiko sy ny tao am-piasana dia afaka mody hony a. Zany ve? Fa maninona ary ny dia mamelo tampoka ohatran'izany? Za zao mbola aty amin'ny supermarché io. Vao avy niantsena mihitsy. Paly ianao. Tikikely ary hoe. Zay mihitsy. Ny vaovao tsara koa dia efa nilamina tsara ny zavatra nilana taty e. Ka mba tsy ianao eny amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny 3 ora. Eo zany no fahatongavanay. Ary dia zao tsy ianao fa mitondra entana mantsy zay. Zay fa rehefa avy eo zany dia miontsika e. Zay, bisous. Andrasa fa zao dia zao dia fa hoany e. Anatitra an'ireto etan'ireto vetivety dia ho avy any itsenanao. Tsy hoe fa mba asabotsy koa ilay andro dia mba ao an-trano santatra. Raha tsy hoe nandeha nivoaka indray iny. Napesiano na 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 la 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 na 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 dun 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 dun. Na 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 la 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 nape tena tsy hainy mihitsy izany. Manino mafy koa izany raha teo ato ambony ato izany. Ay ve neny e, tena tsy hainiko mihitsy a. Aiza moa no hainonao ny antsiko e. Ino ty radio mitatatata be ty? Hainao fa makareny tsofina ka. Raha misy mpangalatra angamba dia tsy hitanao akory izay idirany. Eo ary e, azafady ry neny a. Fa zao aloha e. Zay vao fandeha hitsena ny rainareo a zany. Amin'ny firy moa zao?
12 sasany. Marina tsy mikoropaka be tsy ho laniko tsony ty sakafo ty. Dia tsy ho tonga any alohany amin'ny telo ve raha mba tsisy amboteazy mantsy Marina izany fa na dia izany aza aloha ry mama any miadana ihany fa sao dia kofiny eo so ihany aloha fa efa mba niezaka nianatra tsara lah raha santatra. Sady efa mba niezaka no indry amin'izay koa mba falifaly papa raha manontany vaovao io. Ary misy fiara tena miklaksonina izany aleo hijerena. Pasy mama sady marina firy azy zao efa midimy. Tena variana anaty tety marina. Izay hitako ndraika efa ela be izao ireo ny tao. Zaho manko malaza mihitsy hoe be marenina izay rehefa atsoina. Aleo aloha voana haingana ka Bienvenue papa. Sady bonjour. Bonjour. Et merci. Ouais. Ary inona daholo reto zavatra nentin'ny papa reto? Surprise lesy andao aloha ampio ahitony any an-trano hitanareo ny eo anatiny hoa. Ok are. Eto ty netiko iny. Zay. Tena valaka vizana. Eo aloha rangahy hipetraka ka. Ary efa sakafo angahy ianao iny ohatrany tsy taitra akory? Ranom-boankazo zao ngamba ny tena tiako sotroina. Zay no ohatrany azo ho azon'ny vavoniko. Aleo ary fa karam-boankazonao vetivety dia inona ny tianao, jus garana sa voasary sa izy roa? Aza manany ihany io ry ataoviny sy voasary dia ary soa iaingana. Ty ary dia masto. Trano be siramamy izany ry niny tsara mamy. Papa sokafoko amin'izay reto andraso hoe jereto ahoana famoana an'ity izany. Aika tiana ampiakarina. Wow, kiraro sy akanjo ry neny Oe, merci papa. Tena tsara tokoa izany se. Aleo aloha andramana hoe ao ty kiraro menamena ty aloha ny anaovako. Tena tsara amin'ny tongotra kosa. Sa ahoana aloha fahitanao azy rangahy? Tsara be ka. Sa ahoana ry santatra? Tsara amin'ny eny kosa ve izany? Tsay.
Mody indray toy ny any voromahery izany fahatany rano mamao a. Andrasa aloha hijery fitahatra etsy mihitsy afa-tsy nareo mianaka koa tsy azoko toko mihitsy amin'ity sady amin'ilay deknekry daholo izany ary mba andramo koa ny anao ry santatra. Okey ary. Jereniny ny paozinao raha tsara. Hoe tena faly be izay mianaka fa merci dada. Merci fa hono ary santatra. Mba manahoana zao ny fianaran'ny laty? Nanahoana koa ny examen? Ahoana ny tokonaina misy sa ahoana? Ay ve efa mba nezaka ihany aloha ry papa. Hita eo mivokany fa ohatrany hoe amin'ny latsinainy io angano hivaly ilay fanadinana. Eny mifampiantso ihany izay sy ireo namako fa izay maheno aloha no milaza. Sady misy namako anankiray izay eo akaiky ny fianarana mihitsy no mipetraka fa na zany aza aloha ny tokonaina tsy maintsy asiana ry papa. Sa ahoana? Ny antony antaniko an'lan'izany any mantsy dia goavana na tsy surprise ho azony la ohatra ka. Zany ve ry papa? Tena tsy vazivazy ve zany ry papa? Tonga dia izay tiany lay. Tena mangitakitaka be aho zany. Enganeka mba. Ahoana lesy? Allô? Tsiory. Ahoana lesy? Manao ny lahy inona malaza? Inona ny vaovao? Tonga avy lahy ty ampianarana fa nivaly ny examen dia mianja ny lahy eo amin'ny hareza dia miara mijery any tsika mitsamina. Okay lesy fa sura fa ho avy ahy. Aleo le hipetraka eto hianja an'ilay ry. Haiko moa milaza ho avy koa kalafity. Eto izany miaona daholo raha izany no izy. Ary mba nanao ahoana ary izay ny examen ihany koa. Tena tsy afenina aloha fa tsisy natokana mihitsy aho tamin'ireny. Eny androany mahita azy ho hita eo izany rehefa avy eo. Ary nefa taminy raha santatra ary mba aiza ary kalafity. Salut Ratsory. Dia ahoana hoany? Mbao amin'izay ary alitsika. Oka aloha lesy andro amin'ny fity vetivety milaza hiaraka amintsika koa mantsy izy. Fa mba ahoana aloha izao no tena fanantenany lahy amin'ity examen ty? Mba asivy resaka kely aloha fa tsy maintsy hoe manantena aloha sady efa mba ny fanampitampy fity ihany koa nezahay fa dia asa aloha zany sady mba endry izy iny fatandremy lahy sy mbana ny zanak'olona. Ny fitiavana manko sady iny koa ka izy iny. Manahoana reo lahy? Azafady fa taraiky fa mbola ny rana manko alohan'nakaty. Ndao ary matahotra zany ry tsory. Kalma fotsiny je ninona vita tany. Ndao ary andeha amin'izay tsika sa mbola misy andrasana? Tsy misy andrasana intsony ka. Ndisy isany nandrasanay teto. Tena be ankizy be koa lesy izy izany ka sady misisika be mihitsy. Eno leto ary nakaizy fity teo ry nasaiko nipetraka ery amin'ny malimaliko ery izy sady misisika be neto sady efa fantatro koa ny imany dia aleoko ihany izany no mijeriny anazy. Maka amikoa reto olona reto tena marina raha misy hitako mihitsy. Aiza moa tsy ipetahan'olona anarana hoe raha zaka iosy ny tena. Ilesa Ratsory mba jeo ny anarantsika fa lamba lavalava. Tena mba marina lesy raha mba ato ny anarana izy fity. Aiza tena tsy ato jereo tsara aloha fa inona ary tetatetry ty. Aleo sisihako. Io tiana ino anarako? Io numéro 207 midalava io arabaina lesy lahy. Merci bon Dieu.
Loué, tous enfants, bon Dieu, loué, la main levée, laisse-nous louer, nananana, bon Dieu. Dia andao andeha fa tena tsy ato lesy ny anaranay a. Zafady lesy fa tena trano tena aigny moa nareo tsy afaka. Za koa dia mifaly rereto. Afaka ve tsika ry tsory? Tsy afaka tsika santatra no afaka. Andray arabaina ry santatra. Saotra ry zareo a. Dia izao e, mahereza ry zareo fa mbola misy foana ny examen. Matoky amin'Andriamanitra fa tsy maintsy mbola ho afaka nareo e. Dia aza kivy amin'izany fa manaraka indray manarina. Merci lesy. Fa izao aloha ry izy roa tsy hoe mandatsa akory fa ataovy tsara aloha ny fianarana fa aza maika ny famatipatitra izany. Dia mahaiza mihaino sy manaja ny safidin'ny hafa e. Zafady aloha fa ohatran'ny somary lasa hors-sujet kely ilay resaka fa feno ilay fo e. Namana ny fampizarana manta sy ny masaka nareo ka tsy maintsy. Dia avelo aloha izay andeha amin'izay fa mifampiantso eo ihany tsika. Ok, dia velominareo a. Ohatra fa ino ty mahasepotra anao ty e? Misy manenjika gasa maninona? Avy nijery valim-panadinana dia afaka ry zareo. Afaka soma tsara. Faly a. Saotra n'Andriamanitra. Dia misaotra anao kory neny fa ianao no tena hitako nahery mivavaka sy nampianatra ka nahatonga an'izao toerana izao. Arabaina lesy alahy aloha fa dina tafita tsy hoviniko mihitsy ny sombony haiko. Dia izao lesy mahereza hatrany amin'ny fianarana fa izany tokoa no tena hoe valim-potio andray aman-dreny e. Ary mbola vonona ihany koa izay hanampy an'lahy. Izany zanako malala. Arabaina izany santatra. Koa mamafy. Tena aro zazy be mihitsy izany antsika telo mianaka izao a. Misaotra ry papa sy mama fa tena sambatra be amana anareo e. Tena marina e. Dia matoky fa tsy hamitaka anareo tsony aho e. Araka ny resaka nampanadinako an'lahy reny dia tonga ity ny fotoana. Izany hoe hanomezana ny fanomezanao anao. Dia mba inona kosa aloha izany ny diensy amin'izao fahafahanse fanadinana izao fa vonona izay hanome amin'ny fahafapo e. Ay moa nisan'izay. Inona re izany e? Izao ary mba te hitsangatsangana kely araka amin'ireo namako ary zareo fa sady ohatran'ny nampalahelo ary zareo dia mba tiako hoe hoentina mitsangatsangana kely e. Miaraka amin'ny fiara vaovao a. Tonga dia aly izy fa tsy mindrana aminareo tsony. Izany hoe fiara vaovao reny tiako e. Za raha te fa nahazo permis. Dia aiza izany nareo no handeha? Tandre amin'ny lalana sao dia hoe mizezizezy teo dia rimirimo eny amin'ny arabe eny. Ahitan-dozy ao. Any amin'ny RN4 iny izao ny eritreretiko. Any manko misy toerana mahafinaritra be izay dia efa any mihitsy ny eritreretina hoe andehanana. Ary sao dia mbola tsy mahay mamily fiara tsara ary ianao io. Dia naman'seza avy izany no andeha ho any. Za sy tsory dia fity e. Izany hoe telo izay. Ay vitsy eny ary tiany amin'ny mamany lahy zany lahy no maka vola ilaina amin'izany ko. Ary farany dia vokatry ny fifaliana mivady no anaovana ihany izao fa dia izao endre tsara matoky anao izay. Ok papa sy mama, matoky nareo. Dia roviana izany nareo nandeha amin'izany? Raha afaka pitsy izay no mandeha dia miverinandro triny ihany e. Ay dia izay izany e. Fa andao aloha hisakafo amin'izay ka. Tena ok kosa iny natao amin'ny papa sy mama iny a. Tena azo fiara manokana elahy izany androany mba santatra. Sady angaza ihany miaraka amin'ny saosy. Tena afa-po mihitsy ny loha tamin'ity indray mitoraka tika. Tonga ity ilay fotoana ry zareo. Tena arao zazo dobla izany ny any santatra.
aizako sady afaka fanadinana no nahazo vamina amin'ilay be. Sambatra mihitsy. Sa ahoana ry tsory? Tena manambita an'ilay rika. Aiza nareo koa. Mandeha namoramora ihany na dia izany aza ka. Sao dia io indray fity. Okey ary. Aza matahotra ianao fa tsy tandringa ary fitondrako ralia amin'ny ordinateur ireny. Sasatry ny mahazokopo foana na voalohany na faharoa. Fa inona no mamaika anjy e? Sa matahotra? Tsy blème izany e. Za no miresaka amin'ny dadanjy. Rabedanjy. Ao, tonga antsika rehetra. Tonga sady. Ndao amin'izay itiny. Eno fa ngahy efa mpandeha aty foana ry santatra. Mahita an'izao toerana mahafinaritra be izao. Ny rivotra madio, sady ohatran'ny misy renirano koa ry ambany ry izany. Fa ny lalana aloha ohatran'ny somary misampatsampana be sady be ala sy hazo maniry koa e. Za aloha efa fanondroana izao ny taty e. Nisy namako izay manko nitondra taty. Fa ela be aloha izany fa apio aloha moka nireto kaly sy reto zava-pisotro isan-karazany reto. Tena betsaka tokoa izany zavatra nentintsika izany. Aza variana eo rangaha tsy. Ireo ve ho lany izy indray resaka avy eo. Tsy maintsy lantsika ireo ka. Dia samy mamoky ny tenany. Samy mifaly fa tsy isy be dia eo. Tena resy tory teto marina. Ary aiza ary izy roa lahy teo. Ary aleo aloha hitsangana. Ary ay ato ambadika ny fiarato satatra ny natory. Jereo ty izy tsy maheno izay ambonin'ny tany. Ary aizy tsory. Ry amoron-drano ry. Ndeha aloha eny. Tsory Tsory. Taitsinji. Ary santatra. Mbola matory be ao izy. Sao dia efa tokony handeha amin'izay ary. Efa ela ihany ane izay sao dia taraiky aty. Eny tokoa. Ndao ary. Jereo ane ty santatra. Fa azy io ry tsory sao dia maninona ao Ole ty ry santatra. Ho aza teo ela. Fa maninona le ty ela? Eno fa maninona ianao ry santatra? Fa aiza azy izany? Vokoloatra koa ngamby ela ka. Tsy haiko ny reto izay nahazo aho fa na resy tory be teto tsy maninona fa ohatrany tsy nahazo aina fotsiny aho teo. Ely izany fa aloha andeha amin'izay fa riva ty ny andro. Ndao aloha orona dia diovina daholo reto fakofakon-javatra nihinanantsika reto fa tsy mety izao ka. Aleo ana-tanàna na riana dia ndao andeha. Pero raha vadio manko ny vatanantsika teto dia aleo mba hajany. Tsy mety fa manimba tontolo iainana fotsiny. Hita ary andao haingana. Ndao ary miakara daholo amin'izay. Tena avy be ny orana marina. Sady tonga dia varatra be. Matahotra izany ry tsory Aza matahotra fa efa mody koa tsika izao. Sady varatra koa ve dia atahoran'ny fity Ohatray marina. Ny masoko ve mandrosa ohatra ny lasa misy sampanana roa izany lalan'izany ny ankiray miakavia dia ny ankiray miakavanana. Izany ve le fa ahoana ry santatra? Ka ohatra tsy nisy sampanana izany anie ilay lalana nandehanantsika tamin'ny maraina iny marina dia ahoana no atao? Tsy haiko izao hoe vily miakavia sa miakavanana ny lalana. Sady ilay orana koa ty tena vao maika avy be. Aiza ny lalana ry zareo Tena tsy nahapiloty ahy tika.
Tena tsy mivazivazy ne zary zareo e. Zay le efa natahorako. Ahoana koa ary zany. Ary sao dia mamy koa ary ty satatra ty. Tena bediny dadanay aho zao. Oka kify mitony aloha ianao e. Tady vahaolantsika. Miaka avy aloha le sy santatra le. Dia ho hitantsika hoe makaiza io na makaiza. Eny ary. Ohatray marina. To tsisy lalana ty fa tonga dia antsana be. Aleo no maro sarera aloha ka. Ilay tsy mba gidio kely ary tsiora. Dia ahoana zany? Nefa tsika efa lasa lavitra be an'ilay sampanana teo. Sao dia mbo misy lalana hafa reny. Aleo rehefa jereny. Fa makaiza ary ty. Tena tapitra ilay lala masaka. Toko riatsala be. Marina raha tsy miverina tamin'ilay toerana mipetrahantsika tamin'ny voalohany ihany tsika izany a. Jereo ange, izy hoe ilay renirano be teo. Eny tokoa. Tetontsika izao ilay ny sakafo iny. Dia inona ny atao amin'izao ry santatra? Tsy haiko intsony e. Badenina ny lohako izany. Lala. Aleo lohaka saina kely ka. Mifiry ary izao. Oe. Tena efa midimy sasany marina nefa tsika ty mbola sy tafavoaka foana. Tsisy makaiza izany eto ka. Ndao hiverina dia miakavy indray aloha. Ok indray ary. Bediny dadanay aho zao. Efa ila ihany koa izay nandehanantsika izay nefa mbola tsy tafaverina teo amin'ilay sampanana eny. Sosotra koa izany rangaka. Oe, fa maninona koa ty e? Fa inona daholo koa ary izao. Tena maty ty ry zareo. Jery. Tsy velona intsony ty e. Fa maninona izany santatra? Tena tsy haiko ka. Eto lany lasantsy angambany. Aleoloha andramana farany. Ie. Kay tena lany lasantsiko jereo ty fa za koa tsy le témoin efa menamena be. Tena azafady rery izy dava tena. Ina ary izany no atao. Miandro dia efa maizina be. Ny orana mbola avy. Fa efa kelikely aloha izany e. Tsy hitako izany izay atao ka. Tsy maintsy aty izany tsika ny matory androany raha izao no mitohy. Tena moramorainao ery izany tsiory a. Saininao mihitsy hoe ahoana izao nanaovan'ny dadanay ary efa tonga any. Ka tsy fadisonina izany ry fity e. Zara ny tena diso fa samy voa daholo tsika izao fa tratra ny patsaray tsombivava e. Azo ilozantsika amin'ny fanometsiny eto ka. Izay ahitana vahaolana andao no heverina. Tena andao tsika ry zareo hivavaka. Tsisy afa-tsy ny fametrahana an'izao ampelantan'Andriamanitra ihany no hitako hoe vahaolana e. Sa tsy izany? Fa ihany ary le santatra. Tena manomboka manabe mihitsy amin'ny marina. Aiza ve dia mbola tsy tonga foana andro efa amin'ny 6 alina izao e. Tena tsy fanao lery izao a. Tsona vera nga ka mesagery foana ny telefona. Mbola tsy dia fanaony kosa ena ary mahazandry zareo any. Tena tsy mitombona mihitsy kosa izany saiko izany rangaha ka. Dia inona ny atao rangaha? Leo ianao ohatra ny tsy tahitra akory fa mbola lozanao midabika ao am-pandriana eo ihany. Finary nanjo azy tany. Dia nanahoana koa izay ilay fiara za hitako ka. Tena tsy te-eritreritra ratsy amin'ny marina. Mitoniry ianao e. Ka hitanao ihany fa ilay ankizy tanora amin'izao tia mifaninaninanako. Aleo miandry araina ny andro e. Dia amin'izay mampilaza ny manam-pahefana raha ohatra ka sanatria izy mbola tsy tonga ka. Ndao aloha hiala ato anaty fiara ato dia hitady vonjy e. Aty anaty akata aty ve ity izy tanàna? Dia aiza indray no handeha? Ianatsimy sa ianavaratra? Andao fotsiny rangaha andeha aloha fa nareo koa ohatrany tsy lehilahy. Za reto tsy handeha intsony a. Tena vizaka be mihitsy ny tongotra. Sady marary, sady nona be koa anie ahy e. Io indray fidi. Fianao ve maninona e?
teo verirery aty oay ry ohatra misy tanàna kely aiza zany io zareo ty tondro ny tanako ty io anaty alala io eny tokoa avitra ihany tsika marina ndra anga tonga dia hoeny dia iza reto ny anontaniana sy angaviana ty aloha andefa hita eo ihany hoe aloha zay rangahy lehibe ato amin'ity tanàna ity no atonony nefa dia hoana raha lazain'ny zareo hoe olon-dratsy tsika amin'izao andro maizina be izao vo maika matahotra zany ndriko zaranjy azy tsika tsy tary anaty ala be tarinina tory efa mahita tanàna anjay ve indry izay vao mo hitako ny hevitra ry zareo aleo jerena izay fiangonana aty dia angavy olona tsika mba ampiatrano antsika amin'ny alina sa hoana ozy nareo eny tokoa hevitra mety zany ty eto ilay fiangonana ary mba mora hita ihany ilay izy io tondomy satatra io lesa ry tsory nareo koa tsy any maninona aleo hoe tondomiko ohatrany tsisy olona ato andraso aloha averiko indray mandeha odio i misy olona manantona ny anareo manahoana tompoko izaka inareo ary iza ny tadiavinareo sa anao alim-bavaka tsy izany fa izany ny mahazo anareo tena lalina zany mampalahelo ihany koa indrindra ireo ray aman-dreninareo aleo fa ampiatranako any amiko aloha nareo dia raha ampitso atirana any amin'izay misy anareo atsy ambadika ty fiangonana ity mantsy no tranoko avy nandeha namangy olona tatya no sendranareo satria eto ny lalany fa zao misy zavatra kely mba angatahako aminareo ty raha sitrakareo eny are atadio tsara raha tsy izy reny anatra izay mba nomenanareo reny isan'izany no hoe mifalidy ny mbola tanora ianao aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao aka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao izay ny aoka ho fantatrareo aoka ho fantatrareo fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany ko esoreo am-ponao ny alahelo ary avy leo tsy hikasika ny nofinao ny raha tsy rehetra fa ny fahatanorana sy ny fahatanjanany dia samy zava-pony ary afarany aoka tsisy olona anao tsinotsinonanao noho ny hatanoranao aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao na amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiavana indrindraindrindra ary ny finoana ary amin'ny fahadiovana izay aloha ny androany fa dia mahireza daholo nareo zohatra betsaka tompoko fa tena tsy haiko intsony ny ilazana azy tsy ho voavalina angamba izao zavatra nataonao izao fa sady nampandroso anay ianao nampiatrano anay ary indrindraindrindra tena namelona amin'ny fanahinay ny zavatra nitranga teto androany namerina anay eo amin'ny lalana marina dia Andriamanitra ny hamalisoanao ary ny fiadahan'Andriamanitra ny ho amin'ity tokantrano misy anao ty sotra tompoko tena maraina ihany ny andro ry zareo tena misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy maty fo amanainy avitra soma tsara ihany tsika fa zao aloha nareo fe tsy nahatsara hoe voakasika tamin'ilay ten'Andriamanitra nolazain'ny pastera alina iny tena nandona mihitsy za koa raha mahatsapa voakasika ay ve ka tena tsara be ohatran'ireny ilay alim-bavaka tena fiainantsika tanora mihitsy ny nambarany teo hoy izy hoe amin'izao fahatanorantsikay izao ny tena isehon'ny karazana fakapanahy maro eo koa ny tena isehon'ny fitiavana manandrakandrana sy ny ditra maro isan-karazany ka
eo ny mihevitra ny tanora hoe tena matanjaka, mahavita azy, manara-posy miliby amin'ny ditra sy ny zavatra samihafa isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa. Za mihitsy fa ny tsara ozy dia ny fahatanorana miaraka amin'i Jesosy e. Ie, fa tamin'iny aloha tsy azoko tsara ilay fanazavanty zareo hoe ahoana tsara moa fitily hoe fahatanorana miaraka amin'i Jesosy teo. Hoy izy hoe Jesosy hono ny baiko ny fiainanao rehetra. Izany hoe izay voalaza amin'ny Baiboly no ataonao fa tsy izay ataon'ny fiarahamonina e, na ny ataon'ny namanao na izay tianao atao koa. Ie, dia namafisiny tamin'ilay andinin-tsoratra masina atao anaty Baiboly ilay izy ilay manao hoe inona ny arovan'ny zatovo amin'ny lalaka lehany dia ny fitandremana araka ny teninao. Hitako hoe izany ny tsampy amintsika tanora ankehitriny. Soa fa mbola teo ny tana maherin'ny tompo ary narovantsika tsy hanaonao foana. Zay vao azoko. Tena nahatonga saina iny resaka iny zareo. Asa aloha nareo na mba hoe ahoana fa tena resy lahatra reto fa anaraka an'i Jesosy a. Tsapako hoe fahatanorana-tsisy an'i Jesosy izany tena tsy mety e. Sady ilay tenin'Andriamanitra teo koa nandresy lahatra na mihitsy. Tena marina izany e. Tena lesona be mihitsy no azontsika tamin'ity dietrika indray mandeha ity zareo a. Asakasaka izay tsy raharaha fa izay manatsofina entiny miaina aloha dia oka hieno. Tena zao marain'izao indray izany vao afaka hampandrian'ny polisy fa tsy tratrano zareo alinako. Fa iza ny antsoina hoe polisy sa isantatra? Andraso hoe aloha andramana antsoina ihany sao dia mba efa mantsiny telefonina an'ilay ry. Andramiany marina aloha ny santatra hoe. Misy telefonina maneno zany e. Ohatran'ny telefonina lahy zany efa santatra. Hoe, marina tokoa leto izany. Tena dadanay ty. Allô papa? Allô santatra. Faiza lahy e? Ay, zaverangaka zao nareo mbola tsy mody foana. Ndreny lahy ty mila ho tafaka lalan-draha mihitsy. Papa, tena resaka lava be ty fa zao hoe aza matahotra aloha ianao fa tsisy maninona za sy le namako aty fa salama tsara izay fa zao hoe ody ihany izay zao maraina izao dia aleo any manazava ny zavatra nitranga rehetrarehetra taty. Fa zao a tena mifona aminao papa, mifona aminao fa tena diso ahy. Zay papa dia mampamangy eo amin'ny eny eo e. Zany a aza vela mitebiteby eo izy papa. Eny ary. Ahoana reny a? Mitovy ianao e. Zazy e, ela be eo amin'ny telefônina eo foana. Tsy maninona izy fa salama tsara hony. Ho avy amin'izao marain'izao koa. Tena efa mitaintaina mihitsy a. Tsotra n'Andriamanitra aloha izany fa tsy afeniko anao ranga fa tena vavaka mangina tamin'iny aliny ka ay tena noenon'Andriamanitra ihany ny vavako. Nga ianao rery e. Hatraty io tsapako hoe tsy nivola sy ny arena akory ny zava-dehibe fa tena tapa-kevitra raha madio fa tena hiankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny fananana azy eo amin'ny fiainana. Tena mila azy ny tokantranontsika indrindra fa ny raim-pianakaviana toa. Natolotra anao teo ilay tantarandray miseho mitondra ny lohateny hoe Tamberitany. Misoratany raha ary manana Geneviève. Reto avy ireo mpamelona ny tantara: Miary, Fenisoa, Tahina, Mamitiana, Thomas, Iajavola ary Ajatiana.